ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba atsika lefako malala tratra ity talata fa 13 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ao atsika nio dia ny boky ny Néhémie toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Néhémie toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro faha-20 tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fadianina ny samy nitafy lamba fisaonana sy ny ositany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerana avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'i Jehova Andriamanina tamin'ny apaha-efatry ny andro, ary tamin'ny apaha-efatry ny andro koa dia nitsotra sy nikohoka teo anatrehan'i Jehova Andriamanina izy. Ary Jesosy sy Bany sy Kadmiela sy Sebani sy Boni sy Serabi sy Bany ary Kenany dia nitsangana teo ambonin'ny lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehova Andriamanina. Ary hoy ny Levita dia Jesosy sy Kadmiela sy Bany sy Asabani sy Serabi sy Odi sy Sebani ary Betali nitsangana ka misaoran'i Jehova Andriamanitra reo mandrakizay. Ary isaorana ny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia hainao rerianiny Jehova. Ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra ny aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. Ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy mikohoka eo anatrehanao. Ianao no Jehova Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldeana, sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony fa nahatoko teo anatrehanao, ka dia nanao ilay fanekena taminy ka nanome ny tany ny Kananita sy ny Hitita sy ny Amorita ary ny Perizita sy ny Jebozita ary ny Girgazita ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity zavatra nitranga ity nitantarana teo amin'ny apahany amin'ity boky Néhémie toko fasivy ity dia tamin'ny fotoana manokana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely teo amin'ny fiainam-piangonana io na fiainam-pirenena moa io dia nisy natao hoe fetin'ny tabernakely na andro firaviravona. Hitantsika ao amin'ny Exodus toko 13:4 afatra io na natao koa hoe andro firaviravona fonenana amin'ny trano ratsakazo. Ao Levitikos toko 13:any amin'ny 4:7 sy ny 7:7 any mitantara ity fetim-pirenena jiosy ity izay raha tsorina dia mifanakaiky amin'ny fetin'ny Paska. Mieviny moa zany. Ny Paska dia ny nivoahan'ny zanak'Israely tao Egypta. Fa ny fetin'ny trano ratsakazo kosa na fetin'ny tabernakely dia fahatsiarovana ilay nandalovana tany anefitra. Lay fahatsiarovana lay 40 taona tany anefitra. Ary dia amin'ity boky Néhémie ity zany dia rehefa nivoaka tafaverina avy any amin'ny fahababona zanak'Israely dia mamerina indray izy ireo fomba mpivavahana izay efa nampianarina hatrany amin'ny lalàn'i Mosesy. Tao anatin'izany ny fetin'ny tabernakely ny fetin'ny trano ratsakazo izay hitantsika tsy amin'ny tsotsotra vasin'ny testamenta vaovao ary ny toyiny fa tsy hoe tamin'izany fotoana izany fa hatramin'ny andron'i Jesosy dia mbola natao ihany ny fetin'ny trano ratsakazo. Dia izay indrindra no ataon'ity Néhémie toko fasivy ity. Ary atao anatin'izany fotoana izany apahany amin'izany fankalazana ny fetin'ny ratsakazo izany, trano ratsakazo izany no novakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ary dia ao anatin'izany no akatsika fampaherezana sy evi-panary havana ny amin'ny hoe manahoana moa tsika ilay avako malala amin'izao
fijoana vavolombelona manahoana ny tokony toe-panahtsika manahoana fijoana-vavolombelona andrasana amitsika am'izao andro ankehitriny zao tarafina am'tony soatra masina ito ny zavatra nitranga de afakely tamin'ity Nehemitoko vasivitina maafakely azy ny fanaovana ny fetiny trano ratsakazo zay efa fanao de io ny fifaliana faratapony indrindra io ny fotoana io zany ny andro firavoravoana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fivavahana jiosy na tamin'ny andro Mosesy io na tamin'ny androny teoriana amin'ny androny Jesosy de andro firavoravoana lehibe de lehibe tokoa izy io ary dia eto amin'ity Nehemia nefany de tsy de zay loatra ny nankalazana azy tsy de zay loatra ny nankalazana azy ny fotoana fankalazana azy mantsy de misy dikany mahatonga azy io andro fifaliana mahatonga azy fifaliana de hitatsika amin'ny afatra zay nandidy sotra masina ndraisina namatsiko Deutéronome toko faha 12 Exode toko 13 araka ny volaza teo fa izy io zany de atao mandritra ny hafitoana mandritra ny hafitoana fito andro zany nanaovana an'io fetiny trano ratsakazo io ary dia ny fotoana fanaovana azy dia aoriana ny fararano zany hoe efa tafakatra avokoa ny vokatra rehetra efa tafakatra ny vokatra ny vary ny voaloboka ny efa zany hoe efa mifarana ny fararano efa nioty zany azay andro fifaliana azy satria fotoana ny fifarana ny fiotazana fijinjana ilay fetiny trano ratsakazo de inona ary ny dikan'ilay izy lavako malala alay fisaratsaina tsara hoe rehefa vokatra tsara zany tafakatra ao tanana daholo ny vokatra dia na io diloily io na tahaka zany de efa vita efa vokatra ny vary sy ny sisa rehetra dia ina ny afatry ny soatra masina rehefa vita zay rehetra zay tafakatra daholo ny vokatra lafitalatsiany hoe zay zany ianao atao hoe tantsaha ianao na ataovy hoe piasa brosotra fotsiny de maharay ny tokony horaisinao rehetra ianao ohatra dia inona ny toetsay de hoy ny tompo manao hoe ao arinany zay de atao ny fetiny taberina kely na ny fetiny trano ratsakazo dia rehetra zavatra rehetra farafa kely no ao an-tsaina ny taberina kely zany de izao mampatsiaro atsika any amin'ny bokin'ny Exodosy lay hoe Andriamanitra zay nanolo-ponenana teo afovoan'ny zanak'Israely ina ny dikan'izany zany hoe rehefa vita ny fahavokarana rehetra vita zany fiotazana fijinjana dia ny tiany tompotsarony ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay nioty izay nandray dia mahatsiaro fa eo afovoany Andriamanitra mahatsiaro zany fa eo afovoany Andriamanitra lay Andriamanitra zay nitompony zany dia Andriamanitra zay napahvokatra ny asany zay mahatonga an'iny atao fetiny taberina kely milaza hoe Andriamanitra napahvokatra ny asa raha izay fa Andriamanitra koa ny miara-mitantana ny zay vokatra ny mena zay mahatonga ny hoe andro firavoravona ao amin'ny tompo ary zay mahatonga ny tao amin'ny jiosy andro fanaovana sorona isan'andro de misy ondry lahy sy zanak'ondry ondry lahy anankiroa sy zanak'ondry 450 miaraka amina zanak'osy anankiray isan'andro natao sorona tao amin'ny tempoly milaza fifaliana zany milaza fakasitrahana zany ny tiany soatra masinao antsaitsika zany de zao le avako malala amin'ny hevim-panamana hoe zao mahaiza misotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra de eo afovoantsika mandrakariva eo afovoan'ny fahavokarana zay ataontsika izy mampahavokarana azantsika izy fa tsy zay ihany manome fahazavantsainantsika izy amin'ny fitantanana ny vokatra zay omeny etsika zay ny voalohany motsika manao hoe lay fetiny trano ratsakazo na lay taberina kely zay tataeto bokin'ny miatra ny mitoko favalo io dia milaza zay Andriamanitra eo afovoantsika izay akahakasitrahana fifaliana fa ny faharoa de zao lay trano ny taberina kely
de izao ry avako malala natao tamin'ny ratsakazo eo zany famatotra lay hoe sady fetiny taberina kely ny fetiny trano ratsakazo de lasa ny olona mandritry ny 7 andro mandeha mivoaka ny toerana misy azy miala ny tokantrano de manamboatra trano ratsakazo vita amin'ny rotra sapan'oliva rofia zay sapakazo anaovan'ny olona iny zany mono tany fa aty amintsika be azo de ny azo moa zany mba azo fatany tany tsy be aity be ala ty amintsika fa ny tany aminy de rofia olive palmier isan-karazany ny azo malahelo reny azo kelikely reny no nanaovan'ny olona trano ratsakazo de mipetraka ao amina ratsakazo maitso izy zany de ao izy ny monina mandritry ny 7 andro ny olona manana tsy fahasalamana manokana ihany ny hoe tsy mipetraka amin'ny trano ratsakazo na de atao Jerosalema reny vohitra ara de eny atokotany ny olona mandeha mivoaka eny mamono trano ratsakazo eny atokotany de miala ao an-trano de makoa atokotany na maka eny amin'ny terasy satria ny trano Jésus misy terasy de eny amin'ny terasy ny manao an'ilay trano ratsakazo mandritry ny 7 andro misy dika lehibe zany riavako malala la tena jerena mety tsika ny teny hoe manapaka raha ohatra zao de ahoana ary manapaka ala tsy de zay loatra fa mifanohitra amin'izay raha no izy fanomeza toerana ny zavaboarin'Andriamanitra fahatserovana ny zavaboarin'Andriamanitra dia inona no nitranga inona ny tsarona amin'ny hoe manao trano ratsakazo io trano ratsakazo io de fahatserovana ilay famakivakiana ny efitra nandritry ny 7 tao rehefa makivaky ny efitra ianao zany de zavatra roa ny tsaronao Andriamanitra no nitaridalana ka nafahana tafita n'ilay efitra ho fitezana ho fanolokolona faharoa lay efitra koa raha hita vakitsika tsara dia milaza lay Andriamanitra namelona sy ny karakara lay Andriamanitra namelona sy ny karakara namelona tamin'ny alalan'ny mana sy ny papelika inona ary ny dikan'izany ao anatina vanim-potoana fahavokarana feno ny sopotra miody zay mba nisasara ny olona de manome voninahitra an'Andriamanitra izy nefa mahatsiaro ny fiainana tany anefitra hapatsehivina azy zany ny tantara inona ny dika zany riavako malala dika zany de zao tsy mahay mitantana ianao mirobaroba ianao raha ohatra ka vokatra ao atsopotra ny zavatra rehetra nefa ianao manao tondraka any mananjara betsaka amin'ny malagasy no tsy tena mahay mitantana tsara raha jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe toekarena io be de be ny olona zay ataontsika hoe any ambanivohitra any fotoana ny fahavokarana de miakatra ny vary de feno ny sopotra de tsy voatantana mandritra ny herintaona iny fa 2 volana ihany amidy mory ny vary iny aveo na tsy tantanina araka ny tokony ho izy na amin'ny fotoana ny fararano de misy olona mahandro vary iny ny 4 vao maray ny andro fa rehefa amin'ny fotoana ny maitsoahatra de mangazo maina sisa no hanina marina fa eo mifahantrana fa misy fomba ataontsika hoe misy fahaiza mitantana zay tsy araka ny tokony ho izy misy olona any ambanivohitra any malafo vanille de manao fety manidy labotika de lany ny vola rehefa aveo de maitsoahatra ndray misy mavokatra jirofo amin'ny taonina de mandany zany ao anatin'ny 2 volana de sahinana ny 10 volana hafa na ny 3 volana ambiny izay nefa ny tena tiany soatra masina ho ahitsy zay toetsainy zay amin'ny fetiny trano ratsakazo zany hoe apatsehivin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ao anatin'ny vanim-potoanany fahavokarana mihitsy zany no mideran'Andriamanitra fa eo ankilany ao anatin'ilay fotoanany fahavokarana dia inona no mitranga atao ny fetin'ny trano ratsakazo mivoaka eny atokotany de mipetraka amin'ny trano ratsakazo milaza hoe milaza mahatadidy lay anoanana mahatsiaro lay anoanana mahatsiaro lay tsy fisin-drano mahatsiaro lay fitsitsina tany anefitra ndika zany de zao ny fetin'ny trano ratsakazo zay atao tatakany amin'ity minitoko avaditoko fa 7 ty sy ny fetiny tapena kely dia ahatserovana ny fitahian'Andriamanitra Andriamanitra mampavokatra nefa mampatsiaro
ny zanak'Israely ahitantana izany vokatry ny fitahian'Andriamanitra izany ary ny tantara zay ny tsy hiviny eo ny 7 taona ny tsy hiviny eo ny tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ka tsy iankinany amin'ilay vokatra ireareany amin'ilay vokatra raha izay hoe tadidio tsara fa tsy ny feno ny sopotra anao zao manana be anao zao fitahian'Andriamanitra io fa tadidio fa nanisy io na tsisy io Andriamanitra mitahy anao tadidio fa misy io avy amin'Andriamanitra tsy misy io Andriamanitra ny namelona anao zay vokatra eo fa ny faharoa dia zao mampatsiaro anao manao hoe tadidio tsara fa tany anefitra ianao ndrazanao dia tsy ninana fa tsy mofo fa tsy mana ankehitriny anao manana vokatra be dia mahaiza mitantana aza mirobaroba mahaiza mandamina mahaiza manombana no avy tsy hoe fahakelezan'ny finozy zany fa tena fampianarana ny zanak'Israely ahitantana zany hoe ampiarahana eo velarina eo imasony eo zany Andriamanitra mitasy mampavokatra sy Andriamanitra mampianatra azy ahitantana itsitsy andamina zany vokatra zany zay ny dikany mahatokany hoe ao arina ny fahavokarana dia tsy tonga dia fety-tsakafo be hoe tonga dia fety be hoe iny zany mamonompo tsy zay fa mifety ny fahavokarana dia fety ankalazaina ao anatin'ny fisaoran'Andriamanitra sy ao anatin'ny fahatserovana ny fahaiza mitantana sy ny fahatserovana ny tantara hoe tao anatin'ny fangiry firiana ny razanay teo aloha ka dia eto zay faly misaotra an'Andriamanitra fa vokatra ny asany tananay kanefa ny tantana zany zay tsaria tsaronay fa nandalo fanatrana zay fa ny fahatelo zay ny dikan'lay fetin'ny trano ratsakazy ihany koa dia lay ataontsika hoe tsy fiankinana tsy miankin-do ny trano ratsakazo zay tena nafarana mihitsy tamin'ny fotoan'andro dia izao tsy azo ankinina na rindrina fa atao mijoro tsara lay trano ratsakazo mahalio tena zany lay trano ratsakazo tsy hoe manao trano ratsakazo anao dia ankininao amin'ny rindrina na ankininao amin'ny tambo tsy zay fa mahalio tena lay trano ratsakazo inona ny dikan'izany ny dika zany dia zao izay lay tsy fiankinan-do zay izay hoe izay toe-tsaina miankin-do loatra izay mihitsy zay iny tsy tiany tsoatra masina tiany tsoatra masina ny ananan'ny olona créativité na fahaiza mamorona fahaiza mieritreritra fahaiza mitantana izay no ampianariny ity trano ratsakazo ity ary tsy tokony adonitsika fa ny fivavahana jiosy tsy hoe zavatra ara-pana ihany fa tena zavatra ara-toekarena misy toe-tsaina toe-karena ampianariny soatra masina ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao misy fiainana mihitsy no ampianariny baiboly dia tsika manao hoe fotoana manokana ary izy io fotoana tena fifaliana ny fetin'ny trano ratsakazo fa inona no nitranga tamin'ny teny Néhémie toko fahavalo ity tamin'ny teny Néhémie toko fahavalo ity dia izao nitazonina ihany ny fetin'ny trano ratsakazo novakiana ihany ny soratra masina ny lalàna zany zay fanao ny trano ratsakazo novakiana ihany izy io zany tsy maintsy vakiana ny lalàna mba hoe amin'ny toe-tsain'Andriamanitra no hitantananao ny fahavokarana amin'ny toe-tsain'Andriamanitra no hitantanana izay fahavokarana zay dia vakiana ny lalàna zany hoe rehefa vokatra zany azaratsaina hoe rehefa vokatra ny zavatra rehetra dia vakiana amin'izay ny lalàna ao anatin'ny trano ratsakazo tsaronina ny tantara dia vakiana ny didin'Andriamanitra dia takatrao avy hatrany zany fa hoe ny dikany hoe amakiana lay lalàna amin'ny fotoana ny fetin'ny trano ratsakazo fotoana ny fahavokarana sy ny fiotazana dia hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra no hitantananay ny vokatra ny menanay zay nge ny tena dikany antsony hoe fanolorana rakitra ndraindray eritreretin'ny olona mandrakariva hoe ny fanolorana rakitra dia le rakitra eo ihany no atolotra lay hoe anka ity nomeko ty ihany ny atolotro hoe zaza manolotra rakitra dia nanao rakitra 5 000 ariary 10 000 ariary na 500 ariary dia iny no ataoko fanatitra dia iny no atolotra zay marina fa atolotra iny fa aratarafina fetin'ny trano ratsakazo dia zao nidikany hoe fanolorana ny rakitra izay midika fanoloran-tena dia zay rehetra anao zany ho natolotra ao an'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe ny fahavokarana dia ny fetin'ny fahavokarana dia atao amin'ny fetin'ny trano ratsakazo ka
vakinanay lalàna zany hoe zay rehetra nomenao anay Andriamanitra de tantaninay araka ny sitraponao. Zay no tsy mampitombona ara-baky teny, tsy mampitombona ara-baky teny ma ny hoe ny lay fieveran'ny fivavahana sasa manao hoe ny apahafolo karena ihany no tolotra ao an'Andriamanitra, fa ny apahasiviny dia malalaka amin'izay tia nanaovana azy. Zany hoe ny apahafolony any Andriamanitra no entiko aty aminao, ataoko izay atongava ny apahafolony aty aminao, fa ny sivy apahafolony kosa de tsy tiako anaovana azy. Rehefa mahazo ny apahafolony ianao de mifalia, fa ny sivy apahafolony kosa de zay tiako anaovana ny sivy apahafolony amin'izay, efa vitanao zany ianao. Ny apahafolony inony ianao Andriamanitra, fa ny sivy apahafolony kosa zay tiako anaovana azy io, na anaovako kolokolo io, na anambako fiainan'olo, na anambako ny tenako, na zay anaovako azy Andriamanitra. Ny sivy apahafolony iny anahy, tsy idiranao tsiny Andriamanitra, fa ndray apahafolony efa lasanao iny zany ianao. Zay mantsy ny toe-tsaina taty amin'ny andro ny testamenta vaovao. Ary zay ny toe-tsaina namakivaky ny vanim-potoana ny moyen âge, ka nahatonga ny fantsipavahana manao hoe tsy zay ka, fa tena ny manontolo mihitsy geny an'Andriamanitra. Zay tonga anao an'Andriamanitra ny am-piakoana na anao sy Andriamanitra iny. Eto any daholo izy rehetra ny atsasany ny apahafolony eto any zay tianao, zay tarihan'ny fananao, fa na le zay ajanonao any an-trano iny ara de tady fa tantaninao araka ny sitrapon'Andriamanitra, tantaninao araka izay fantatr'Andriamanitra fa mahasoa, satria avy amin'Andriamanitra daholo ireo. De tantaninao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ny apahafolo nomenao an'Andriamanitra de ataonao zay mahafinaritra anao ny ambiny. Tsia, fa ny dikany teny hoe fety ny tabernakely, fety ny trano ratsakazo, de manao hoe omena ianao Andriamanitra ny manontolo. Zay tonga nainy aminao atao fanaty, iny moa zany mazava ho azy, de ataonao araka zay fantatrao fa tokony itariany fanahy masina. Fa le manontolo mihitsy ny tantanao amin'ny toe-tsain'Andriamanitra. Zay dikany hoe novakina ny lalàna. Fa eto mpamaharana iverina amin'ilay andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. De izao inona no nitranga? Niova, tsy hoe niova, fa tamin'ity indray mandeha ity dia tsy fifaliana be no nitranga. Tahaky ny fanao. Ny Jaona toko fahavalo sy ny Jaona toko fahafito aty amin'ny testamenta vaovao de mitantara ny ankalazany ny Jiosy niaraka tamin'i Jesosy teo ny fetin'ny trano ratsakazo. Jesosy le tenin'i Jesosy manao hoe raha misy mangetaheta aoka izy anatonao, Jaona toko fahafito andina vita amin'ny telopolo any ho any. Na ny tenin'i Jesosy koa manao hoe zaho ny fahazavany zao tontolo zao no Jaona toko fahavalo teny faharoa ambin'ny folo. Reny rehetrena de tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny tabernakely sy ny fetin'ny trano ratsakazo. Nanaova ny tenenan'i Jesosy an'ireny. Fa tamin'ity ny toko fahavalo ity de tsy fotoana firaviravona ilay izy. Natao daholo ny fomba rehetra. Vakina lalàna, niala tao amin'ny trano olona, ny trano ratsakazo, natao ny sorona sy ny sisa rehetra. Fa ho ny filazan'ny Nehemiazy hoe nifady anina ary lay olona. Nifady anina izy. Nifady anina izy ary nipetraka tamin'ny lavenina izy. Nitsangana, ny aiky, ny fahotana izy. Inona dika zany ry avako malala? Tao anatin'ilay fotoana fifaliana araky ny mahazatra iny de tsy nifaliny ny vahoaka Jiosy amin'ity Nehemia toko fahavalo ity, fa nitafy lamba fisaomana izy. Fotoanany kareny tsika zao ry avako malala, fotoanany kareny, fotoanany fandiniteny, de mahatsiaro zany manao hoe inona ny tokony ho hevim-panahy, inona ny tianyty perikopy ty tenenina amintsika. Zao ry avako malala, mila fibebahan'Andriamanitra ankehitriny. Zay natonga ny zanak'Israely nahafoy lay fifaliany, nahafoy lay fotoana andro firaviravona ary nitafy lamba fisaonana sy fibebahana. Ny fotoanany kareny de fotoanany fibebahana, fotoanany fandinitena, fotoanany fahafoizana ny fifaliana ary fotoanany fanavaozana ny fanoloran-tena. Ny hoe tsy de tena la indrika loatra nge ny hoe ndeha iny eo mazava ho azy, iny tsirairay iny manao azy, tsisy amefotsipikanao zany io manao hoe ohatran'ny vavahana silamo hoe mifadianao anina ohatran'ny Ramadan zay io. Zay de ny tsirairay fanapahakevitry ny tsirairay io.
araky ny tenin Jesosy raha mifady aniny ianao de aza atao hitan'ny olona akory mifady na herinandro arao anao mifady de mifady eo ianao manginginy fa tsy ilaina teneniny ery zany zangy re olona ka na tonga na ikely ohatrity mifady anina herinandro mihitsy a tsy ohatry zany anao sy Andriamanitra zany zay tianao ihany io zany zavatra manokana ny tsirairay fa tsy azo atao fitsipika hoe mba hamonjenanao de andao fady anina tapabolana ohatra tsy voatery zay fa fanapahan-kevitry ny tsirairay io zay ny aty amin'ny testamenta vaovao zany hoe ny tsirairay any de mandiny tena noho ny asan'ny fanamasina ao anatiny ka mety fotoana lava no zany azany fivadikanina fa ny tiana tenena de ny hoe ny mpanompon'Andriamanitra mankalaza ny karemy de mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro falitretena mahatsiaro ny fahafoizana tahaka an' Jesosy Kristy tomponahafoi ny lanitra ary nanaiky antra hitovy amintsika izay ny dikany ty Néhémie 7:ity hoe zany mpanompon'Andriamanitra zany rehefa tian'Andriamanitra ny afiny noho ny amin'ny filazantsara rehefa tian'Andriamanitra ny ampifaly azy noho ny amin'ny filazantsara de faly izy rehefa tian'Andriamanitra ny iafina noho ny amin'ny filazantsara de mahay miafy izy zany hoe ity Néhémie 7:7 te mampatsiaro antsika manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ny karemy de mpanompon'Andriamanitra mahafoy ny fifaliny mihitsy azy manoloana ny zavatra tatiavin'Andriamanitra aminy fa ny faharoa zay ampiararantsika amin'ity karemy ity dia adidiny maro izy io ny fibebahana de ty zany tena fibebaham-pirenena mihitsy izy ty tsy fibebahan'ny tsirairay fa tena fibebaham-pirenena rehefa oka mihitsy no niara-ny osina teo amin'ny vovoka sy ny lavenina hibebaka ary izay ny fiandohan'ny fanarenana lay firenena boky Néhémie moa de fanarenam-pirenena ny votoantony de ny fanarenam-pirenena de manomboka ny fibebaham-pirenena raha mitenitsika firenena io de ny vahoaka jiosy ny vahoaka kristianina io ka re amin'ny andro de miandrandrotsika kristianina de volavolaina ho amin'ny fitiava-tanin-drazana amin'ny fahatsiarovana fa tinosy malala antsika ity de nomen'Andriamanitra ny malagasy iainany malagasy mandra-piavin'ny tompo dia taoma zany ny kristianina anao fibebahana ny isam-piangonana ny isam-pitandremana ny isam-paritra atsiaro hoe fibebahana izao vanim-potoana iainantsika izao de vanim-potoana mampangiry firy mihitsy ao anatin'izany ny tokony ho andiny tena manoloana ny fibebahana raha ao anatintsika zany ny fanetretena ny fibebahana zany de hoy ny andininy fahavalo manao hoe nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao zany hoe rehefa mibebaka sika rehefa mitoetra amin'izay fametrahana n'Andriamanitra eo avoan'ny fiainantsika izay rehefa mitoetra amin'izay fametrahana ny fiainantsika ho tantanin'Andriamanitra ary mitantana ny fiainantsika mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay de ny teniny soatra masina hoe mahatanteraka ny teninao ianao zany hoe ny teny fampanantenana rehetra ny teny fanomeza toky rehetra nomen'Andriamanitra ianao de tanteraka satria marina izy vavaka sika riavaka Andriamanitra misaotra anao zahay fa mampatsiaro ny fibebahana ianao amin'izao karemy izao mampatsiaro anay ny hanavaozana ny fanoloran-tena tsy amin'ny fahazarana miatrika ny karemy izay ao anatin'ny fahatsiarovana ny fangiry firinao Jesosy fahafoizanao ny lanitra ao anay ary ao anatin'izany koa no namakinay ty perikopany mofinainan'io ity fa mitonanay ianao tsy hifikitra amin'ny zavatra izay nomenao anay amin'ny fotoana ilanao fahafoizana fifaliana fahafoizana izay mahafinaritra anay fa mitaky fanoloran-tena kosa ianao tompo de mampianara anay hanafoana tena amin'izao karemy izao ary todika aminao na ny sambatan'olona na ny fiangonana na ny firenena manontolo azy fotoana fahatsiarovana ny famanginao ny karemy fotoana fahatsiarovana ny fiaretanao ny fahoriana nentinao dia aok'izay tompo izay notahinao
izay nitiavinao zay novonjenao ka mahatsiaro ny fahasoavana manokana tsy anadino ny fangiry firinana entinao mba ampiadapoanay mahatanteraka ny teninao ianao satria marina dia meteza tompo handray ny fibebahanay satria marina ianao. Misaotra Jesosy. Amen.